Resaka langage corporel indray miverina indray antsika. Dia aloha antsika resaka hoe ireto avy ny tsy azo atao rehetrarehetra dia misy anakenina fantatsika. Dia mitondraina amin'ny anio ireto avy indray ny karazana anakenina hafa izay tokony tsy averintsika. Dahara. Zao pôzy zao. Rehefa mbola latabatra eo miresaka amin'ny olona ianao dia ny tananao hito havanana hito ataonao any aloha ohatran'izao dia hito mankaty ohatran'izao dia eo ianao na hoe main tendue vers ton interlocuteur dia tsy fahaiza-miaina ny manao an'izay. Midika izany hoe manginy ohatran'ny hoe aza miresaka. Rehefa manao an'izay fihetsika izay ka tandrovy tsy atao izany. Rehefa mitsangana ihany koa dia be dia be nefa ny resantsika hoe mivokoka dia ihany koa ilay resaka tongotra fa eto indray ny resaka tanana. Aza atao mihitsy ny manisy ny tananao eto amin'ny hanche-anao eto izany hoe ataonao totondro ohatran'izao ny tananao dia mitsangana ianao dia ataonao ohatran'izao ny tananao dia miresaka amin'ny olona ianao tsy fanao manao an'izany tahaka izao satria tsy tena hoe fahaiza-miaina midika izany ohatran'ny hoe miteny ianao hoe inona ahoana ohatran'ny hoe maneho an'izay hevitra izay zany izay fihetsika izay ka aleo tsy atao. Fahatelo sahatsika izao tsy fanao ihany koa ny manetsika ny akibeanao rehefa miresaka izany hoe miresaka ianao dia eo ianao dia ny akibeanao mihetsiketsika hetsika ao manao an'izao tsy fahalalam-pomba ny manao an'izany koa aleo tsy atao. Fahaefatra sahatsika izao tandremy ihany koa reto manao ny tananao tahaka izao miresaka amin'ny olona dia ataonao ohatran'izao ny tananao ohatran'ny hoe te hiady izany ianao indrindra karaha manao fifanarahana na hoe contrat nareo amina olona akaiky anareo dia tsy dia tsara loatra manao ohatran'ny hoe te hiady ianao na ohatran'ny hoe manao appel à la violence ataoko amin'ny teny vahiny ohatran'ny hoe mitady hiady ianao izany raha manao an'izany fihetsika izany sady tsy fahalalam-pomba manao an'izany tandrovy dia tsy atao izany izao fihetsika izao rehefa miresaka amin'ny olona. Alohan'ny farany sahady izao tsy fanao ihany koa ny manao ny tananao ambava tsy hoe ambava fa ohatra tahaka izao miresaka ianao dia ataonao ohatran'izao ny tananao tsy fanao manao an'izany satria ohatran'ny hoe manafina zavatra ianao mandainga koa ianao matoa manao an'izany fihetsika izany sady tsy dia tena hoe fahalalam-pomba loatra ka tsy dia tsara hoe miresaka amin'ny olona sady ataonao eto ny tanana fa aleo apetraka tsara mahitsy tsara fotsiny ny tananao dia izay. Ity faranty raha tsy lazaiko dia ozy izy nareo hoe fa ohatran'ny tsy ampy izany ny fanaovana an'izao ianareo io ny fanondrona olona amin'ny tananao ohatran'izao dia tsy fahalalam-pomba mihitsy misy koa hoe tsy mahazo manondro fasana misy karazany be dia be fa raha ny fahaiza-miaina manokana aloha dia tsy fanao ny manondro olona amin'ny tanana hoe iny aiza iny dia manondro an'ilay olona ohatran'izao ianao tsy fanao manao an'izany dia resaon'ny olona raha mahita olona manao an'izay foana ianao matetika dia resao izy hoe tsy fanao manao an'izany dia aleo tandrovana hatrany ny fahalalam-pomba. Dia izay reto izay mikasika ny langage corporel iny efa nisy tapany voaloha dia ity ny tapany faharoa dia mino fa hoe nanampy anareo izay tandrova hatrany ny fahalalam-pomba ny fahaiza-miaina dia lamina ny tany. Dahara.